zay ny amin'iny fa mitombo isa hatrany orinasa tsy miankina manolotanana ny fanjakana manoloana ny fahavoazana miatra ny firenena. Anisany nitondra fanampiana tamin'ity androany ity ny orinasa Yang Machinerie dia hoarantsika avy hatrany ary ny fanadidina. Motopompe efatra miampy groupe électrogène folo ny fanomezana natolotry ny orinasa Snow Yang Machinerie, fitaovana izay ampiasaina manoloana ny fiakaran-drano toy ny eto Antananarivo sy Mahajanga. Misy olo-tena ny orinasa Snow Yang Machinerie dia nanatitratotra ny ampiasana amin'ny fitaovana ho tombontsoa amponina tena mila izany. Raha fanazavana nety minisy mpanjakana Rivo Rakotovao dia atolotra amin'ny Bureau National misahana ny loza voajanahary na amin'ny BNGRC ny fitantanana amin'ny fitaovana. Fantatsika fa tena ilaina izany motopompe ny groupe électrogène ary ny hitantsika amin'ny gazety androany zao fa be da be ny any Ambazantany ihany koa, any amin'ny Sud-Est, any Majunga, any Tamatavy, any Toliara, any Melaka miakatra be ny tonga-drano satria hitantsika misy cyclone. Ilaina be da be andro, ilaina ihany eto Antananarivo fa ny ezana zany zao dia hojerena amin'ny fampiasana atao anatiny ataon'ny ministère d'État nefa ny sasany koa atolotra ny BNGRC mba ho any amin'ny kitapo-ombonana. Zay angamba ny azo ilazana azy ho any amin'ny kitapo-ombonana satria izy koa mahita ny tena demande ny ahafahana mba hoe aiza ny tena maika daholo fa tsy misy any lara-pahamehana eo amin'ny lohan'ny vona zay mitranga. Misy koa ny toerana tena tsy tena lavitry ny maso akory fa lavitra tokory zareo tsy tonga ny feo tsy tonga ny zavatra tena ilaina dia mila jerenana potiny reny isidina zao mambo ny gouvernement ho any amin'ny Sud-Est ho any amin'ny rehetrarehetra après ny conseil androany dia nisy amin'ny fitaovana hoentina zany. Ny folakandro toy no nanatanterana fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny fitaovana avy amin'ny orinasa Yang Machinerie teny ministera mpanjakana misahana ny fahadidianan'ny repoblika ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana teny Nosy.